vavaka isika Andriamanitra raha eo Andriamanitra baramenao Andriamanitra isaka Andriamanitra Jehova isotranao indray izay no ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay tompony manatratraranay ity sabata mamarana ny volana jiona ity mamarana ny fisasahan'ny taona hiditra amin'ny fisasahan'ny taona faharoa izay taona valo folo sy roarivo ity isotranao izay Andriamanitra raha eo satria ao anatin'izay ny volana voalohany izay dia maro ny zavatra rehetra ny famaovao tamin'ny fiainanay taony mamy taony mangidy taony nahazo taranaka taony namoy zanaka namoy ray aman-dreny taony narary izay saky nitao sy ny fahafatesana kanefa noho ny famindrapo izay nomenao anay Andriamanitra ngeto izay tahaka izao sabata mamarana ny volana izao iray latabatra aminao indray hiatrika ny any volana faharoa anovo ny hery eo amin'ny alalan'ilay nofinay sy ilay raha sombo zanak'ondry indray ho dia misy saotra Andriamanitra eo ka toetolotra ianao ny dera sy hiaraka sy ny voninahitra manak'izay misaotra koa mitahinao anay ka mbola nafahanay nitondra araka n'izay fanambinana sy ny fitahina amin'ny marina izay nomenao anay amin'izao fanatitra natolotra izao raiso izany mba hoaritra kasitrana amin'ny sizafindrananao dia mba ovavela heloka tokoa ane izay tsy raray avy dia efa no hamarinina ny amin'ny fanatitra izay fanarotsaka satria aoka hoenao Jehova tsy misy hitondra fanatitra tsy iseho foana natrehako ny olona tsy hitondra fanatitra fa tsisy famelan-keloka tokoa raha tsisy fanatitra ary misy lalatra da io nivoakanao izay tsy mananaka atolotra ary ao ambinina ao miteny mbola nafaharoa ity indray ary izay voakanao izay tsy mbola mahatoky amin'izany fanatitra izany ka dia afotofototry ny rivotry ny fiainana sy ny fahasarotana ingidy ny fantrana amin'izao fotoana izao dia mba pitsiro ny fananao masina trana azonay mijoro mahatoky ianao atrenao satria izay mahatoky amin'ny kely indrindra ho ianao tompo eo ataoko mpanapaka ny be anao ary Jehova ny dera sy ny ata izay ho dia mitenena ary ny anarany vakiteny ny soratra masina ameany ray ny mpanomponao ny anaran'i Jesosy amen. Manasika rehefa fary miarabantsika fiangonana rehetra apitrano aminy ny sabata sy ny volana ny volana voalohany amin'ity taona ity miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana miarabantsika rehetra satria dia dia teo aza zavatra sarotra tokoa nampanaovana tamin'ny volana mbola mijoro hatramintsika ary mbola vonona hijoro hatramin'ny farany atoky hatramin'ny fahafatesana da dia omena voninahitra raika ntafanatana fantatra tokoa fa maro isika no nandalo ady sarotra tamin'ny volana voalohany iny petsaka ihany nefa saiky namoy fo saika kivy mbola ho afaka miteny bolana voalohany ity ve kanefa dia tafavoaka somatsara itsika maro tsika voakan'Andriamanitra eto Madagasikara mian'izao afatra izao itsika ty ampitan-dranomasina rehetra tiako mian'izao afatra izao ny vaovao dia maro belabe ny vaovao izay efa misy nefa henontsika ary ao ny mbola tsy henontsika kanefa na izany najany aza dia tsara ihany ny mba mifampilaza vaovao tonga ny fotoana tsara amin'izao idirantsika amin'ity enim-bolana faharoa itya izany eo amin'ny fiangonana dia efa miomana sady isika satria amin'ny faraiky amby folony volana olo izao efampitony indray isika aneo ny hery nao démonstration de force asehontsika amin'izao tontolo izao fa efa nomenatsika ny fahazavana eny ny commission namotsika fomafiteko reto zao tontolo izao dia efa miomana dia n'izao
samboady rehetrarehetra zay piripirina tany dia efa omany tsara zay tsy manana makandray fa anao démonstration de force ngeza be tsika marina ny faharoapolo taona ny radio io anasantsika ny vahoaka rehetra malagasy rehetra any mpanao politika rehetra efa mivoaka koa moa io ny atin'ny fifidianana betabe ny manao tsinotsinona atsika betabe ny manao zinona atsika inona koa zay reo e zaka izy reo e aoseotsika fa hitanareo fa misy Andriamanitra velona miaraka amin'izay halleluia amen izany makomana dia nizao miazaha mitondra olona amiray tanàna afarafaratsiny hoe za mba hitondra olona roa miaraka amiko amin'io ray tanàna aminay eo mpiara-mianatra aminay avy mafy hoe fotsy sy manga ny teona dia mba pio izy raha ohatra ka sendra mba tsy manana fitafiana fotsy ambony na manga ambony dia mba pio izy sendra tsy manana frais da pio izy fa amin'io no anontsika ny herin'Andriamanitra sy miasa atao amintsika dia samy miezaka atsika tokony andraikitra amin'ny serasera rehetrarehetra dia efa le faso tokony efa manomboka amin'ity volana jolay ity zany a ny fanentanana rehetra amin'io faraka amby folo ny volana o io eny amin'ny collégium Malagasy daholo koa mpianatra amin'io dia miezaka tsika ny radio tsika ty amin'ny faritany télévision sy sisa dia ataovany fanentanana rendez-vous ndray rendez-vous 11 août eny amin'ny collégium mivavaha mafy mba ho salama tsara satria isy herin'Andriamanitra irotsaka amin'ny fahafenona amin'io misy fanan'Andriamanitra irotsaka amin'ny fahafenona amin'io dia hifatiatoko indray ianao raha hotantarain'ny olona hoe zao ny tany zao ny trangatany dia azakazaka moa ny fotoana io ny rendez-vous-tsika ny vaovao manaraka dia ela ny ela zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay fa io fahazavana efa tonga amintsika io tsika atao anatiny mety otrany tsy dia matsapa le fahazavana hitan'ny olona fa nankalaza ny fetim-pireneny ny firenena Amerikana atao tamin'ny zoma teo maly zoma zany tsika sabotsy fa tsika zay miakatra ty akoatran'ny andro sabata zany dia tamin'ny zoma teo fa tsy mbola nisy firenena na iray azy nanasantsika amin'ireny fitim-pirenena ireny hatramin'izay tsy madaka zany satria nao ny teny fanevantsika amin'ity hoe tonga ny mazava joroa amin'ny mazava azavelonay izy mba ny firenenao fa vitan'ny olona ny fahazavanao dia nanasantsika ny firenena Amerikana tamin'ny fetim-pirenena izany hoe ny firenena matanjaka indrindra zany matoa izy tsy nanasantsika hatramin'izay tsy mbola tonga le teny faneva tsy mbola hitany le fahazavana azao hitany le fahazavana dia nanasantsika ary zaka magaga dia ty miditra ny olona dia samy miditra daholo dia mampiseho ny invitation dia jerevana amin'ny ordinateur ao dia aiza moa ianao sisisa mandalo ato amin'ny fisava manara vononeto dia latabatra eto dia mandaleto dia miditra rehefa tonga atsika izao nataon'ireo malagasy mpiasa rehetrarehetra ambassade Amerikana no miala amintsika dia miala any mazava fotsiny tsy voatenina dia hoe izy angamba tsy mila présenté latsony fa tsy izay tsy mahalala azy marava président tamizao tsara président mandalo anankiray tsy présenté latsony izy fa izy atsika tsy mahalala azy alany président efa zay mandalo tsisy ataon'izao zany zay nandalo olo anankiray dia tsy izay tsy mahalala azy izy tsy mahalala azy
hoe mandalo tsy fa isika ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ny vavan'olona hoe tonga ny mazava miditra ny mazava ny fiaparabo zay solora valomanana dia fa fantany tsara hoe pastera voeolana dia tonga mba asehony koa mino fotsiny ihany pastera mino fotsiny ihany mino fotsiny ihany ozy izy eo izy ny be ny tanàna vadany tena fitaovy mafy mivavaka fa pastera vavaka mafy pastera fienjana be ty raha ty za dia efa tsiko volombavaka mihitsy pastera any amin'ny firaisana ny firaisana tsy enina rozy izy dia efa tsiko volombavaka mihitsy avavaka ihany pastera ny azona mandreseny ty era valomanana marina zany mino fotsiny ihany pastera zay mino fotsiny ihany marina zany mino fotsiny ihany zay keo izy tamin'ireny le mbola za première dame reny tamin'ny za première dame reny dia efa asiko fotoam-bavaka mihitsy ozy izy teny avoloha marina zany koa matsazy fa na dia nitoro castonay ne misy miara-bavaka tamotany haike ozy izy tena miara-bavaka tsika mino fotsiny ihany pastera laso fa mino fotsiny ihany eo voninahitra tiko zany io fahazavana hitan'ny olona tenintsika dia hoe finoana io fa itsika mba manao hoana ny finoantsika aiza ny finoantsika no mahita ny hafa sisisa dia mangovotra ve sa hoana amakaiza ny finoantsika ifitsika manana ny mazava iasy olo e mazava napetsaka aza ny fahavalo sy ny sisa zany ny vaovao misy any ary efa rahantsika mahita moa miara-mivavaka teny Ambohimanambola miara-mivavaka tany amin'ny gymnase Mahamasina ireo firenena vahiny ireo fa omary ny fetim-pirenena amerikana tamin'ny zoma samba no avy voalohany anasantsika firenena matanjaka indrindra ny firenena matanjaka indrindra manaraka azy io dia ny firenena rosiana zany tsy hoafeniny tsisy mamenatritsika zany satra raha tsy miafina tsoro zany fa saika malala an'izany daholo na ny communauté internationale na ny torovatsakana gasy dia napakevitra izy fanoanatsika amin'ny fifidianina matanjaka indrindra za tsy mitady reo olona ireo za tsy mbola nandeha tamin'ny sovietika zany za dia atao trano tao dia tonga izy mitady atao efa ahoana dia natao ny resaka rehetrarehetra dia ahoana kandida maro be da be io ve ina ny safidiananareo ary mbola misy hoavy latsaka reo efa nanao fanadadiana lalina momba anao zay enao ny spécial izay natonga anay fidy anao efa nanjanana daholo reo mpanao politika sy kandida reo fa ina natonga anareo resy latra hoe zany spécial no safidiananareo izao ny teneniny etsy hainay koa fa zay ary gaga ngamba ny fanamasina mihitsy ny nandresy lahatra anay halleluia tena mariny zany iza moa zay pastera moa olona kely teva dia vain'ny olona sy mbasovain'ny olona sy alikalikan'ny olona sy hopopain'ny olona ry tsy abanibanin'ny olona ery ireo firenena matanjaka reo no andeha anasanao no andeha ho avy anampy sy anohananao koa dia nenoko tsara dia ny filohan'ny tetezamita nanonona izy miaraka aminay ny frantsay miaraka aminay ny amerikana miaraka amintsika eto ny anglisy ny kanadiana na ny alemaina zao fa tsy nanonona mihitsy izy ny rosiana ihany tsy nitolonina satria nahoana tsy any aminy iny fa ty amintsika fiasan'Andriamanitra zany le natao tsinotsinona io le natao nozinona io amin'io kely indrindra teva devainay sy hopahopainao io
io no aneon'andriamanitra ny fahazavana dia mampaherantsika voakan'andriamanitra fa aza natao fa aza miayaza mitsony tsika amiasa Jehova tena miasa izy ary tena miasa dia mahereza zay ny vaovao avy aloha zany andeha any amin'ny radio sy tele hafa za miraharaha satria tsika tsy misy atahorantsika afa-tsy Andriamanitra irery ihany dia zay asainy lazainy ihany no lazaitsika dia asainy teneniny ihany no ambaratsika satsy zany raha ohatra ianao tsy fahaly amin'izany aza mitetika amin'izay Terres éternes. Zay manana ny Jehova io koa fa terres éternes reo fakahitsika. Sasany mitoky amin'ny herin'ny vola, itsika mitoky amin'ny herin'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Viteo, izy ny tompon'ny hery, izy ny tompon'ny fahefana. Dia andao jerevantsika fa zay koa ny mesazy ato. Zay ny mesazy ato. Raha singely le jotatsika atao ao no ampidirako ny fanazavana kely aloha, le jota andininy fadimy eo. Jota andininy fadimy. Eo ny tondratsika ny resaka. Ary tapatsiaro anareo aho, na dia efa fantatro raha teo aza ny zavatra rehetra. Fa rehefa nivonjen'ny tompo ho afaka tany Egypta ny olona dia naringany any taorinan' zany izay tsy nino. Eno tsara hoentsika ny fanjavana. Te hampatsiaro anareo aho. Ozy izy ny Jota mpanompon'i Kristy sady rahalany Jakoba apôstôly. Te hampatsiaro anareo aho. Na dia efa fantatro raha teo aza ny zavatra rehetra. Averiko amintsika fiangonana Apokalipsy sy ny malagasy rehetra zay mihaino zay toroteny zao zany na vahiny ianao mihaino an'izao. Mampatsiaro antsika Apokalipsy sy ny malagasy rehetra. Na dia efa nampahafantarina aza ny zavatra raha pitso. Ao ny efa nilazaina, ao ny mbola tsy nilazaina. Fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egypta ny olona, tany Egypta daholo tsika reto. Fantatsika ny tiako nilazaina amin'izany hoe tany Egypta tsika no nalefa naketo. Tany Egypta tsika no vavaka, no tongeto. Dia te hampatsiaro anareo amin'izany zavatra zany a. Fa na dia naringana aza ny olona noho ny tsy finoany a. Taorinan'izany dia maro ny naringana noho ny tsy finoana. Matoa zany perikopa zany tonga ty amintsika zao mivoaka ny datim-pifidianana. Dia mifanaraka amin'izay koa ny perikopa hoe tsy finoana. Zany hoe mbola be ny Apokalipsa tsy mino. Na dia efa nivoaka avy any Egypta aza, na dia efa nitareo famantarana maro be da be reo. Tany Egypta dia efa nazavany azy ny zavatra hita rehetrarehetra tany, ny valala, ny rano vadika rà, ny moka, ny lalitra, ny lamatoa sy ny sisa, ny ranomasina ny sokatra. Tsika efa nahitan'izany koa. Tamin'ny andro ny profesora Zafy, tamin'ny andro ny filora Tsiraka, tamin'ny andro ny filora Valomanana, tamin'ny andro ny teteza mihitsy tonga amin'izao toerana misy atsika zao. Fa aminanina daholo zany. Fa matoa tonga ty perikopa ty zany miteny mbola misy tsy mino ato amintsika ato. Misy lehilahy, misy vehivavy, misy loholona, mety misy misionera, misy pastera, misy diakona, misy mpivavaka tsotra. Io voasoratra io. Fa te hampatsiaro anareo aho. Hoy ny soratra masina ato. Na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra. Fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egypta ny olona dia naringany any taorinan'izany zay tsy nino. Dia efa misy ny ringana ara-panahy. Zay tsy nino rehetra dia efa ringana, tsy hoe ringana ara-baky teny hoe maty na sisa fa zay azon'izany ara-baky teny moa dia efa tratra. Fa zay tsy nino.
fa za manomboka androany miresaka amintsika andray fandrasan'ny tompontsika androany mibeba mafy ianao mifona raha ianao no mbola ao anatin'izany androany fa ringana am'teny mbolana faharoa ty ianao raha tsy bebaka amin'Andriamanitra ka ianao no tratran'izany toroteny zany tena milaza amintsika fa zay faringana dia faringana teny an-dalana fa nidiany zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana nytoy sa tsy nytoy dia ohatr'izay koa tidiantsika ty koa betsaka ny faringana tany an-dalana vokatra ny tsy finoana dia rehefa tsy mino dia lasa manevateva lasa manopanopa dia manivaiva satria efa tsy mino intsonika dia tonga le fandringanana ka andaony antsika hijery ny tantara ary fa fampidirana fotsiny zay ala amin'ny sasany aza dia miresaka hoe inona ary nidirana sina politika foana isaky ny resaka fivavahana eto politika ny lanitra zany rehefa tsy zakanao ny politika ny lanitra miala tamin'ny toerana misy anao teo fa politika n'izao tontolo zao ny mandainga sy ny mamitaka sy ny mangalatra sy ny manao kolokolo sy ny manao aferana maizina rehetrarehetra fa ny politika ny soratra masina mifanohitra an'izany ka izy milaza aminao fa tsy politika koa ny ato amin'ny baiboly politika ange nataon'i Jesosy nazahoany olona be tabe nanaraka anazy io fa politika ninona ny lainga sa ny marina politika ny marina zany mandresy lahatra olona zany politika zany raha ndresy lahatra olona naraka anao zany ianao politika zany misy ny olona entina atao sorona amin'ny politika ho vonoina fetsika koa no entina natao sorona ny vonoina koa politika koa zany fa ny olona raha vonoina amin'ny basy itsika vonoina ny rano ny batisa sa tsy marina zany dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka politika zany fa zao ny politika an'Andriamanitra zay lazain'ny Jehovah ny tsy maintsy ho ataony ary ny baikony Jehovah no arahany tombontsoa ny vahoaka no katsahany satria izay nandrahan'Andriamanitra azy fa tsy ny any tenany makany amin'ny nomeritsika dia miresaka ny tantaran'ny Balama raiso ny baibolitsika Balama no resahantsika misy mpanjaka ao manaraka azy ao Balaka ny anaran'ny mpanjaka Balama sy Balaka resaka politika zany resaka mpaminany Balama Balaka mpitondra fanjakana mpanjaka politika zany Nomero 7:20 ny perikôpa atsika andininy 3:10 le tapany farany amin'ny andininy 3:10 izay ho lazain'i Jehovah ihany no lazaiko izay ho lazain'i Jehovah ihany no lazaiko andininy 7:10 hitako izy nefa tsy akehitriny tazako izy nefa tsy akaiky misy kitana miseho avy amin'ny Jakoba sy te-panjakana miposaka avy amin'ny Israely azavarina mamaky fotsiny fa iaino ane le vaky teny izay lazain'i Jehovah ihany ozy izy no lazaiko fa zao misy kitana miseho avy amin'ny Jakoba sy te-panjakana miposaka avy amin'ny Israely misy kitana miseho avy amin'ny Jakoba amin'ny tenim-bolana faharoa ty nge niseho ny kitana miseho voaka an'Andriamanitra amin'ny tenim-bolana faharoa ty nge nisy izany te-panjakana hiposaka zany amen avy amin'iza mandrava ny sisy tany Moaba ary mandringana ny mpitabataba rehetra andininy 7:10 ary avy amin'ny Jakoba nisehony zay anapaka ka andringana zay sisa avy eo amin'ny tanàna avy eo amin'ny Jakoba nisehony zay hanapaka io kitana miseho avy amin'ny Jakoba te-panjakana miposaka izy io avy eo amin'ny Jakoba nisehony zay hanapaka io tsy avy any amin'ny Moabita io tsy avy any amin'ny Kananita io
tsy avy any amin'ny firenena hafany io de teneny fotsiny hoe tonotonona daholo zay anarana fantatra nareo mba iseho kitana hipohitra handray ny tem-panjakana miposaka zay milaza anapaka amin'ity firenena malagasy ty fa io zay kitana miseho eto amin'ity firenena malagasy ty zay tem-panjakana hiposaka eto amin'ity firenena malagasy ty hanapaka ty firenena malagasy ty de avy amin'ny taranaky Jakoba nisehony zany avy amin'ny taranaky iza Jakob de politika mihitsy zany déclaration politique zany na iza faly na iza tsy faly politique zany fa ny tem-panjakana tsy ho any amin'ny moa bita fa ny moa bita mitondra fanjakana izy sa tsy mitondra n'izy fa tsy aviany zany ozy izy perikopatsika eto andao roa jerevantsika ny tantara ahoana moa tantaran'ity Balama sy Balaka ty nomero toko 220 nomero toko 220 vakitsika manomboka ny andininy faharoa nampanalany Balaka ny Balama ary Balaka zanak' Zipora nahita zay rehetra efa nataon'ny Israely tamin'ny Amorita dia raiky tahotra indrindra ny Moabita noho ny amaroan'ny olona ary nangorohoro ny Moabita noho ny zanak'Israely. Inona na raiky tahotra ny Moabita noho ny amaroan'ny inona ozy izy? Asehontsika amin'ny 11 oa io fa be mihitsy ny Moabita ho raiky tahotra amin'ny 11 io ary tsy vitany hoe raiky tahotra fa mbola nanina kosa izy nangorohoro pararetra oeto daholy ny ao an-trano ray manontolo fa na misy kangoroa reo oetiko aza misy asina mijanona na ndray aza tsy maninona na ny parasy ao ary oeto tsy maninona fa de oeto midera any daholo any anaty akanjo any izy de sady mody midery anao nefa mihoatra ato andamosina ihany fa raha vitsy ny zanak'Israely tsy iza koa inona koa ny raiky tahotra azy am'zany raiky tahotra ozy izy no Moabita noho ny amaroan'ny olona ary nangorohoro ny Moabita ka rehefa trangy tonga zay toe-javatra zay inona zavatra ny trangy zao nataonyity mpanjaka Balaka ty 14 de hoy izy tamin'ny lolony Midianita ankehitriny dia iraoka zay rehetra manodidina antsika ireto vahoaka be ireto tahaka ny firaokan'ny ombony zava-maitso any an-tsaha ary Balaka zanak' Zipora no mpanjakan'ny Moaba tamin'izany andro zany dia naniraka olona izy ho any amin'ny Balama zanak' Beora any Petora zay eo amorony ony dia eo amin'ny tanin'ny fireneny mba hampakazy ka na hoe indro misy firenena nivoaka avy tany Egypta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby ny tandrifoko firenena rehetra nivoaka avy aiza ozy izy avy any Egypta fa ireo voaka reo ozy izy Jehova de naringany ihany teny an-dalana na de tsy satria tsy nino zay fagagana nataony fa reo le voaka betsaka reo izy reo ndiny fahenina ko ankehitriny mba makanesa ty ka hozono ahy ty firenena ty fa mahery noho izao izy angamba azo mamely azy isika ka androka azy hiala amin'ny tany aho satria fantatro fa zay tsofonao rano de voata ary zay hozononao dia voaozona handeha zany ny Moabita anatony pahita anankiray na omby asy io na piskidy na inona io na ho mpitondra fivavahana ho mpaminany ohatran'ny Balama ozony io fa tena enjany ty fa zay ozononao de voaozona zay tahinao de voata any hoe mety misy fifaninana amin'ny azakazaka maro zany anatina mpitondra fivavahana ihany ko ozono fa mahery loatra fa zay ozononao de voaozona fa zay tahinao de voata fa ozono io pastera Mayolina io ozono io ozono io zanak'Israely io ozono no apokalypsy ireo
satria nahoana mahery noho iza dia nyvavidena andeha ny lolony moabita sy ny lolony midianita nitondra ny sarany fankatoavana teny any tanany dia nakany amin'ny balama izy ka nilaza tamin'izay tenyny balaka ary hoy balama taminy mandry ary aty anio alina dia amaly ny teninareo aho ka ho zay lazainy Jehova amiko amary ny teninareo araka izay ho lazainy Jehova amiko dia nitoetra tao amin'ny balama ireo nandritry ireo andry andaniny Moab ary Andriamanitra nakao amin'ny balama ka nanao hoe iza moa ireo lehilahy ato aminao ireo dia ohatrany magaga ane zany dia Andriamanitra koa ve dia tsy alalan'ireo fa dia mody anontaniany fotsiny ny leranamany teo hoe andainga sa ilazany marina